Niona tamin'ny mpano gazety kosa tamin'ity androandroany ity ny mpitandro ny filaminana avy ao anivon'ny boriboritany voalohany ny makasika ilay savorovory izay niseho tetsy ambody filao no nitondran'izy ireo fanazavana tsy maintsy iso ny mpitandro ny filaminana avy ao anivon'ny boriboritany voalohany ny fepetra ho raisina ho an'ireo tompona andraikitra atao anatin'iny savorovory iny. Nanatateraka valan-dresaka ao am-panao gazety tetsy amboriboritany voalohany Etsy-Analakely ny commissaire central adjoint ny commissaire de police Razakandriamazo sy ny commissaire de police Rabenandrasana Jean Marcel, commissaire ny boriboritany voalohany niaraka tamin'ny lefiny. Noresahana voalohany tamin'izany ny zavanseho tetsy ambody filao omaly alakamisy sy ny olana nateraky ny tsy fanajana ny lalàna mifehin'ny fifamoivoizana nataona fiara fitateram-bahoaka iray teny toerana. Mbola tsy nandrosy ihany fa nijanona teo mibahana izay niteraka fitohanana dia nandraisan'ireo mpitandro ny filaminana teny toerana ndraikitra izany ny nanasazy azy teo no mitranga ny olana tsy mety miala teo izany fa vao maika indray izany ny lalana izay fifamoivoizana rehetrarehetra no nisakanana dia nampitamborona ny olona moa iny betsaka moa ny zavatra famafao betsaka fa mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana ny tena zava-misy marina izany ny atao amin'ny boriboritany voalohany ahafantarana hoe inona ny tena nitranga teo, iza ny tena nitarika ny olana, jerena raha misy tsy fetezany koa ny fanatanteran'ireo mpitandro filaminana nitateraka ny asany tany. Voaresaka ihany koa ny mahakasika ireo mpanendaka sy mpanao sitomahery marobe izay tena hamampikaikaiky ny maro tokoa amin'iny toerana iny. Nisy niezaka nataon'ny polisy ny boriboritany voalohany ka maro ireo voasambotra ary nisy ny nahiditra eny am-ponja. Tao anatin'ireo volana tokoa dia mpanendaka sy mpanao sitomahery misa 720 noho voasambotra ka ny 720 no niditra ponja. Tao koa ireo mpandray entana halatra izay marihana fa mitovy sazy amin'ny mpangalatra ihany.